Salama daholo ndao raha resana amintsika ny mahakasika ny voka-pifidianana vonjomaika izay navoaka seni ka ny any faritanin'ny Mahajanga ny ompanantsika ato anatin'ity video ity amin'ireto faritra manaraka ireto: Betsiboka, Boeny, Melaky ary ny faritra ny Sofia. Ka holazaintsika ambangovangony ny mahakasika ny voka-pifidianana vonjomaika izay voaray amin'ireo distrikta rehetra mandrafitra an'ireo faritra ao anatin'ny faritanin'ny Mahajanga izay. Ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne-ntsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay levany amin'ny sisy tomatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Atomboka antsika avy amin'ny faritra Betsiboka moa izany ao amin'ny distriktan'ny Kandriho. Mitarika amin'ity distrikta ity ry zareo avy amin'ny toko Irmara izay nahazo salanisa 3,8 isanjato. Andriamatoa Tsikivy Adrien. Ao amin'ny vatanana indray dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Indépendant Rasoarmalala Georgette izay nahazo salanisa 2,5 isanjato. Distriktan'ny Tsaratanana izay kandidatokana mony azy ka avy hatrany mazava ho azy fa nahazo salanisa 100 isanjato izay natolotry ny Irmara Andriamatoa Randriamalala Tony. Ny faritra manaraka dia ny faritry ny Boeny izay atomboka antsika amin'ny distriktany Ambatoboeny ka ny mitarika amin'izany ny candidat indépendant Randrianarivo Edvin izay nahazo salanisa 5,8 isanjato. Ao Mahajanga voalohany kosa dia mitarika amin'izany mazava ho azy Afakandro Christian izay natolotry ny vovonan'ny Firaisankina ary nahazo salanisa 4,2 isanjato raha toa ka ny faninana tamin'ilay sombavambahoaka ny Mahajanga izay fantatsika tsara ny lazany Ramatoa Nina na ihany koa Rantanirina Lalao izay sady filoha lefitry tao amin'ny terim-pirenena tao moa ity Ramatoa ity. Ka io no nifaninana tamin'ny izany Afakandro Christian izany tao amin'ny Mahajanga voalohany io ary dia maty sasaka mahitsiny raha izay salanisa azon'izy roa ireo raha tao amin'io distriktany Mahajanga voalohany io. Ka i Afakandro Christian araka izany no mitarika lavitra dia lavitra hatreto amin'io Mahajanga voalohany io. Ka noho izay moa dia maro sahady ireo voakan'ny Mahajanga amin'izao manome solonanarana any Afakandro Christian amin'ilay hoe filohan'ny faritany mizaka tenany Mahajanga hono. Ao Mahajanga faharoa indray dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Indépendant Ramananarivo Handry Orlando izay nahazo salanisa 5,7 isanjato. Ao Marovoay indray dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Indépendant Marindry Rasolhery Andry Crenshaw izay nahazo salanisa 4,8 isanjato. Ary ao Mitsinjo indray mbola ao anatin'izay faritra Boeny izay hatrany moa dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Indépendant Amady izay nahazo salanisa 7,4 isanjato. Ao Soalala dia mitarika ry zareo izay natolotry ny Irmara izay nahazo salanisa 9,7 isanjato. Andriamatoa Saïd Zakaniaina Mahafaly Joseph. Any amin'ny faritry ny Melaka indray dia atomboka antsika avy ao amin'ny distriktan'ny Ambatomainty dia mitarika ry zareo avy ao amin'ny antoko Indépendant Rajonary Andriantsizafy Mahintsoa izay nahazo salanisa 2,20 isanjato. Ao Antsalova indray mbola ao anatin'izay faritra Melaka izay hatrany dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Indépendant Andriananarivo Menjanahary izay nahazo salanisa 4,20 isanjato. Ao Besalampy dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 3,20 isanjato Ramatoa Sylvie Liva Gervais. Ao Maintirano ao anatin'izay faritra Melaka izay hatrany dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 17,30 isanjato Ramatoa Velonjara Teofiline. Ao Morafeny be ao anatin'izay faritry ny Melaka izay hatrany dia
mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 120 faingo aotra 2 isanjato Andriamatoa Fiherezavinany. Any amin'ny faritra Sofia indray dia tomboka antsika avy ao amin'ny district Nalalava dia mitarika any Nalalava any ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 470 faingo 130 isanjato Ramatoa Sofilira Prinsia. Araka izany dia tsy lany ilay sombam-bahoaka teo aloha Andriamatoa Josera Irene izay tena mifanalavitra dia mifanalavitra tokoa raha ny salanisa izay misy amin'ireto kandida roa tonta ireto. Ao Antsohihy indray renivohim-paritanin'ny Sofia izay dia mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy amin'ny antoko Indépendant Richard izay nahazo salanisa 330 faingo 820 isanjato Rajonarson Noria Richard. Fa fahatelo kosa i Ramatoa Harony Menjanahary Vanessa Justisia na fantatry ny maro amin'ny anarany hoe Vanessa izay mpanakanto sady vatandevimandry izay navelany tombokilahy Jojean izay député namela mamy tao amin'io district Nansy io. Any Belanina indray mbola ao anatin'izay faritra Sofia izay hatrany dia mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy amin'ny antoko Indépendant Jojandry René izay nahazo salanisa 520 faingo 870 isanjato. Ary any Befandriana Avaratra dia mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy amin'ny antoko Indépendant Rabeharson Bernardin izay nahazo salanisa 220 faingo aotra 4 isanjato na izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Dainrotsaka. Ao Mampikony mbola ao anatin'izay faritra Sofia izay dia mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 80 faingo 520 isanjato Raphaelien Solinantenaina Emilien Narson. Ary ao Mandritsara mbola ao anatin'izay faritra Sofia izay hatrany dia mitarika hatreto ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 230 faingo 420 isanjato Andriamatoa Rasolomanana Beby Olivier. Any Port Berger indray tafiditra ao anatin'izay faritra Sofia izay hatrany moa dia mitarika amin'izao fotoana izao ny antoko Indépendant Olivier Beamina izay nahazo salanisa 220 faingo 120 isanjato izay fantatry ny maro amin'ny solonanarana hoe Lekarany. Ka noho izany dia mitazona larana faharoa ny sombavim-bahoaka amperinasana izy ireo teo aloha Andriamatoa Velitsara Paulbert izay fantatsika tsara moa izany. Ireo no masaka azona roso tao anatiny izay foronam-bokatra izay vokatra vonjimaika navoaka ny CENI tamin'ny andro ny 12 Jona iny ka dia eo ampiandrasana ny vokatra ofisialy izay hovoaka ny ACCM ny rehetra amin'izao fotoana izao ka dia manasa antsika rehetra ho tony hatrany eo ampiandrasana an'izay vokatra izay. Ka dia misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany tomboko lasy tomboko vavy azadino ny milike ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay levana amin'ny sisy tao gasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.